Mbola tsara aby atsika jiaby. Inona ny vaovao? Izy moa koragna fokifoky hely fô riavako mbola raharam-pirenena fo. Lany fagnahy za mahita amin'ny vaovao amin'ny TVM, Facebook jiaby feno izy fa maresaka be zegny ny préparation ny fagnadiovagna tanàna ao Antananarivo magnoloagna ny fahatongavany président Emmanuel Macron amina 5e sommet ny COI. Tegna voasasany lalabe avoaroaka aby ny 4 mi jiaby ary jusaka amina tunnel asa ambany diary izy avoapendre agnaty ao andro manaligny miasa de somary lany fagnaza. Ina ny malany fagnahy? Tsy ny fadiovagna ny malany fagnaza, tsy ny fandraisagna andraikitra ny mahagaga za, fa magnino amizao fahatongavany vahiny hoe président Emmanuel Macron sy président Seychelles, Comores sy ny tariny de mikoropaka ny mpitondra fanjakagna rehetra, ny gouvernement, ny la mairie sy ny tariny iny jiaby mikoropaka magnadio Tananarivo. Tananarivo mba ninjovy aniza niny vahiny sa ny antsika malagasy. Ny fahaizako azy, ny fahafantarako azy, Tananarivo ho antsika malagasy, capitale Madagascar. Magnino mba rehefa vahiny avy eo vo mamafa, magnano marquage au sol, mandoko trottoir jiaby atao madio. Dikany zegny atsika gasy zegny tsy mendrika raha madio, atsika gasy zany tsy mendrika raha madio, fa Emmanuel Macron zany mendrika madio. Anareo jiaby ao agnatin'ny fitondragna, filoham-pirenena, premier ministre, ministre isan-karazany, anareo mandeha mivoaka ivelany agny io, tsy favianareo, tsy fahatongavanareo nge agnadiovan'zareo tanànany zareo fa fagnajandreo le vahoaka misy amin'ny tanànany zareo, fitiavan'ny zareo tanindrazana. Satria ny vahoaka no mametraka ny fitondragna, ny vahoaka no mifidy ny filoham-pirenena. Donc zany ny fagnajany le mpitondra vahoaka dioviny le tanàna, atsarainy le tanàna, satria ny vahoaka ny patron. Nintsika ndraika ny vahoaka miaigna amin'ny zavatra maloto, amantognony tonga androany Emmanuel Macron madio ny tanàna. Ohatrany hoe Emmanuel Macron zany no nametraka io fitondragna malagasy io. Zany le mahasosotra zany, atrizay Tananarivo maloto, fako etsiaroa, zordure, kanaliny rano mideborde, maloto maimbo Tananarivo atrizay. Tsy hitanareo va izy maimbo io? Fa androany ho tonga Macron io zany vo mikoropaka. Aminakahy c'est n'importe quoi ça. Mahamenatra zany, diova tanànanao ho an'ny vahoakanao, diova tanànanao ho anao, diova tanànanao ho an'ny fahasalamagna ny vahoaka malagasy, fa tsy diovigny tanàna ho an'ny fandalovan'ny Macron. Tsy zany. Za atrizay raha mbona olombelona na tsy mba allergique na zavatra zany. Raha tsy tiako fo tsy tiako sakafo, tsy mba allergique. Fa mialatsigny tompoko lasy tompo. Mialatsigny fa nisy tapakely izy teo. Mialatsigny za tompoko lasy tompoko vavy araka le tenako teo igny hoe izaho tsy mba olo allergique zany mihitsy atrizay. Fa amizao za tegna marigna
ohatrany hoe allergique za rehefa mahita sarina filoham-pirenena radio-elagna amin'ny télé na Facebook allergique. Mahita premier ministre za allergique. Na zalomoala seky toraka télé naka everiko hoe tagnaty télé to zegny zaro za hoe tena ohatrany hoe nagnisy ratrapola izy seky toraka télé za fotony karaha hitako hoe olona mandrabarabo vahoaka mamoriry vahoaka azova amitsika tsy nahita hatrizay zay olona miaina ao Tananarivo ao mahita fa maloto Tananarivo maloto androany miasa andro manaligny magnadio Tananarivo satria andalo Emmanuel Macron zany managna voninahitra lehibe indrindra par rapport ny vahoaka malagasy. Tena mbola marque na colonisation zany, mbola zanainy vazaha zany satria hoaviny vazaha aloha dioviny tanàna satria vazaha mahay raha madio, vazaha mendrika raha madio fa tsika gasy tsy mendrika raha madio. Atsika gasy mendrika vorirena, atsika gasy mendrika tsy ajegna. Zeny le hitako tegna mahagaga nefa isaka fanjava isan'andra mandeha aty ivelany ny mpitondra fanjakagna mahita tanànan'olo madio zao renivohitra ny Rwanda, Kigali, madio zao Corée, madio zao France, madio zao Japon. Ny dioviny Japon fahatongavanareo ve tanànanzareo, ny dioviny amin'ny alalany ny vahoaka anazy, ny dioviny satria tia iena ampadiovana ny vahoaka zareo. Nintsika ndray zany maloto io fa rehefa mandalo Emmanuel Macron zay vo dioviny tanàna. Ka io za hoe amin'ny lafina raiky anjaratsika voka malagasy ihany. Misy tonga za misy miteny hoe avelao agny satria tsy zangy nifidy président io anareo antoerana nifidy io. Rehefa mandalo izy anareo mitsinjatsinjaka. Andray vahiny tsika avy any ivelany dia mba tsy ho tonga ny fitenenana sanatry izany hoe lasa posa vao ifavatrano. Rehefa fomba fanao firenena rehetra rehefa mandray ataoko hoe lalao iraisam-pirenena na fivorenena iraisam-pirenena dia mikojakoja sy manadio ny tanàna. Misy tany Addis Abeba tamin'ny fandraina ireny somesisa ireny dia ho lasa tamban'izany ve tsika eto Antananarivo voninahitra omen'ny firenena rehetra ho an'ny Madagasikara zany okitsika zany sy hanao onjorombalana zavatra zay fa dia ometsika ny haja tandrify azy zany fandraisana izany.